sasatra sikatily asafatratra. Sotrono ripetosa meno ty zay kakely ny fifoazana ity fampiarahana zao leovana namely zao amesanao fotoana lay azonay mitanila andreny afatrao Jesosy fa ianao tsy miova maro sy nio azazak'izay ary mitaonanay zany tsy iova amin'izay fanamborenanao anay amin'izay fanentsonao anay ary amin'izay fananany anjara fanjakanao Jesosy natakanao azy zay zao fotoana zao anomenay fananao masina ilay hany ahafahanay miorona tsara aminao ahafahanay mivelatra amin'ny fampianarana amin'ny fanomezan-tsorehetra avy aminao Jesosy tompo ary tena zorehetra amin'ny farany zay matampiananay amin'ny fotoana iantsonao anay tsirairay avy hiara-n'izao fiainana itoeranay zao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay mangatany izany. Amen. Iaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika riavana malala tafahoana amin'izao zay ka ny fifoazana zao ny totely no lehilahy dia totely faefatra ary namboasoratra amin'ny Hebreo 13:25 Hebreo 13:25 ovakely mpitsanganana zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Azamety avidy zay fampianarana maro hafahafa ianareo fa tsara raha mampiorena ny fahasoavana ny fo fa tsy amianina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Iray masoa mampana masikinanay amin'ny fahamarinana fa nidinao fahamarinana. Amen. Rifazana malala afoganao fikaretany di pasamanao ampianarana avy amin'Andriamanitra rahaitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aza mety avina zay fampianarana maro hafahafa ianareo ny epistily Hebreo dia epistily manokana epistily manokana natambatra ary tafaray amin'ny epistily post-apostolika araka mivoa dia natao misy epistily katolika ity epistily ny Hebreo ity zany hoe epistily nosoratana ho an'ny rehetra ho an'ny olona rehetra natao Jerosalema na tany ivelan'ny Jerosalema. Manaraka zany dia epistily mafonja mihitsy ny epistily Hebreo satria ny mpanoratra dia resaka mampitambatra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao mampifamely testamenta taloha sy ny testamenta vaovao araka ny fitezeny sy ny volovavy dia ny fampiarahana ny famonjena ny mpanoratra. Ny mpanoratra dia olona mino Jesosy Kristy ary nahazo inspiration tsy mazy tamin'Andriamanitra ilaza ny fahaterahana
fampianarana Jesosy Kristy izay nolazaina sy nomanina tao amin'ny testamenta taloha. Fampianarana Jesosy Kristy na fampianarana Jesosy Kristy ny famonjena izay nomanina tao amin'ny testamenta taloha. Eto dia teny iray aty amin'ny anatra sy fanaovam-belono no anjaratsika. Teny iray ao amin'ny anatra sy fanaovam-belono no anjaratsika dia Andika sivy tebeo fahatelo amby folo. Raha fefeza izao teny izao dia fampianarana. Aza mety avidiny, aza mety havino izay fampianarana maro hafahafa ianareo. Fampianarana. Rehefa miresaka fampianarana dia tombo. Izany hoe milaza fiangonana zany, milaza fotoana zany, milaza fampianarana izay mahazaka ny tena ny olona manontolo ny hoe fampianarana. Mahazaka ny tena tsika manontolo. Milaza fampitandrena koa nefa ity andiny fasivy fahatelo amby folo ity satria milaza fampitandrena ity fampianarana safily ity satria mety hitarika fahasoavana amin'ny fiainan'ny olona manaraka azy zany. Mety hitarika fahasoavana amin'ny fiainan'ny olona manaraka azy. Totemo fampitandrena. Totemo fampitandrena no anjaratsika eto raison d'être izao no aray. Tsy fampianarana rehetra no natao homeny. Tsy fampianarana hetsy na resika rehetra no natao hoenoina fa ny fampianarana marina ihany natao hoenoiny olona. Raha mivoaka amin'ny fampianarana samihafa ny fotsiny vokaitsika amin'ny karazana fampianarana samihafa ny fo saina fanaitsika dia izao hobaranaina ny fiainam-panaitsika. Baranaina ka hifamafapo ny fampianarana maro samihafa mety tsy mitovy, mety ankalary fa mety mahasalama. Mifankaroana ny zavatra mahasalama sy ny mankarary. Hanahoana ny efa raha ny fiainatsika raha sady hanay ny zavatra mahasalama no manay ny zavatra mankarary isika. Mety mahalasa dala aza ny fampianarana samihafa mifangaro ao anatin'io. Ary misy olona lasa dala ny fampianarana maro mifangaro. Tena misy zany. Olona efa tazanao mihitsy misy fahavoazana ny tena satria mifangaro amin'ny karazana fampianarana samihafa zay. Misy ny mahasoa mety misy koa ny tsy mahasoa lasa maniva azy. Hoy ny teny aza mety avino ny fampianarana maro hafahafa ianareo. Aza mety avino ho kisoy hampaniana maniva ho verezy ny fampianarana samihafa hafahafa ianareo. Fiviliana no resaka eto. Ny fiviliana ny fiasan'ny fampianarana samihafa mety hamilivily atsika. Ny fomba fiasany mamilivily mihitsy no kina ho tsikina zany. Ny fahaizany mamily no amelana. Aza mety haviliana fampianarana marina izay efa azotsika isika. Raha ty
fifezatentsika na izy fifezatentsika anjaratsika eky aza mety havily fampianarana maro samihafa zany hoe havily hiala fampianarana marina zay mahazosika miala amin'ny fanahy fampianarana izay efa noraisina noresaina amin'izany inona ny fampianarana hafahafa resaina eky inona moa zany fampianarana hafahafa resaina eky zany ny fampianarana hafahafa resaina eky raha mijery teny fototra dia doctrine diverse et étrangère fampianarana samihafa sy vahiny fampianarana samihafa sy vahiny avy any ivelany inona zany fampianarana hafahafa vahiny avy any ivelany zany ary raha manao mamakytsika Hebreus 11:25 dia zao amin'ny anarana Jesosy aza hoe Davida izay fampianarana maro hafahafa ianareo fa tsara raha ampiorenina fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy tsy fampianarana hafahafa ihany zany ty fa fampianarana zay misy fikendrena hanina fampianarana misy fikendrena hanina misy fanomarina eto zany araka ny kazatsika azy teo tsara mampirenena fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina zay tsy mahasoa izay mahavatra azy hita eto fa fampianarana mikendry hanina ty fampianarana hafahafa voalaza etya inona zany inona ity fampianarana resana etyty maromaro izy raha hokapolina avokoa izay fampianarana hafahafa resaina dia marobe izy fa izay mahakasika ny firesana ny amin'ny hanina no horesatsika ahoana fomba haikavatsika zany fampianarana zany dia tsy maintsy milomanotsika mijery ny contexte lehibetsika dia mijery koa ny contexte kely raha mijery ny contexte lehibetsika dia misy tika Hebreo manontolo zany dia zao hitatsika raha taloha misy tika Hebreo ny fampianarana hafahafa mikendry hanina dia hitatsika ny amin'ny fanateram-panatitra ny amin'ny fanateram-panatitra taorian'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy hosorona dia mbola manohy manatitra fanatitra ny jiosy fanateram-panatitra ateorian'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy hosorona ka ny misy Hebreo dia milaza fa ireny fanateram-panatitra taoriana ny fahafatesan'i Jesosy ireny dia tsy mantateraka ny mpivavaka intsony Hebreo 11:5 dia mifahenana ka hatramin'ny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy Hebreo 11:5 dia mifahenana ka hatramin'ny 10:10 ary efa voavoatra teo izany aloha zavatra reo dia niditra mandrakariva eo tabernakel voalohany ny mpisorona hanefa ny fampofavahana fa ny faharoa kosa no idina ny mpisorona be irery any indray mandeha isan-taona ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra raha izay anteriny nohony amin'ny tenany sy ny fahasoana nataony olona amin'ny tsy fahalalana toy izany no mambarany fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany fitoerana masina indrindra raha mbola ho ihany ny tabernakely voalohany fa noariny zany zao andro ankehitriny zao ary arak'izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mampanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana fanamana ny zavatra hohanina sy ny zavatra hosoina sy fanasana samihafa dia tsy fikaraka ny nofo voatendry mandraky hafy ny andro fanovana zany ireo karazana fanatitra
fanatitra samihafa natery Israely ho fanatitra tena ho Jehovah-Andriamanitra mety ho famelan-keloka na hantsakasitrana no kendrena dia ambaran'izao epistily Hebreo zao fa ireo karazana fanateram-panatitra reo dia tsy mahatanteraka ny mivavaka amin'ny fieritsereta fa namany zavatra hoanina sy sotroina sy fanasara samihafa daholo izy rehetra reo dia tsy taraka ny nofo voatendry mandra-pihavy ny andro fanovana. Ny fiangonana Adventiste dia mampianatra fa ny fiangonana zokiny dia nanovany sabata ho alahady, dia tsy maminta tsara soratra masina izy ka dia misy izy natrany amin'ny fiheverana faniasa-botsy no mahavontsy. Raha mamaky ny epistily Hebreo manontolo ary mamaky ny baiboly manontolo tsika Galatiana sy Romana koa ho fanampiny Hebreo, ny lalàna dia tsy mahavonjy antsika ny lalàna fa Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no hitondra famonjena ho antsika. Ny filazana ny fanatitra rehetra natao tao amin'ny testamenta taloha ho ambony na ny fiheverana ny fanatitra rehetra natao tao amin'ny testamenta taloha ambony dia zao mivadika ho fampianarany na fampianarana hafahafa no ilazany Jesosy azy, ilazany baiboly azy, fampianarany Jesosy sy ny Jodaisma izay manao ny hanina amin'ny fanatitra ho zava-dehibe. Zao ny voalaza amin'ny Hebreo fahafolo ny andimy faefatra ka hatramin'ny andimy valo ambin'ny folo. Hebreo fahafolo andimy faefatra ka hatramin'ny andimy valo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy mahasotra ny ota ny ranom-bolahy sy ny rano-tsolahy koa no ny niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatitra ratsa-drasy ny fanatitra hoanina satsika fa misy hoanina fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ahy. Ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra no miota tsy sitrakao dia hoy izaho inty aho tonga ao amin'ny olona boko no namoraka anahy hanao ny sitraponao Andriamanitra. Rehefa nolazay teo hoe ny fanatitra ratsa-drasy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hodorana ary ny fanatitra no miota dia ireny tena araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao dia hoindrany izy ity aho tonga hanao ny sitraponao. Manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa amin'izany sitrapo izany no nanamasinantsika tamin'ny nanaterana ny tena Jesosy Kristy indray matera ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isanandro manao fatoavavana sy fanatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahaisotra ny ota fa izy kosa rehefa manao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra ka hatramin'izao dia miandro izy matrapanao ny fahavalony ny fitoeran-tongony fa ny fanatitra iray ihany rehefa natamperahany ho mandrakizay izay olona hamasina ary faray masina koa manambara izany amintsika fa rehefa voalaza hoe izao no fanekena hatao aminy rehefa afaka izany amin'izany no Jehova ataoko ambony ny lalako sady soratako ao an-tsainy dia hoy koa izy mifahotany sy ny heviny tsy ho tsarovako intsony ary efa misy famerana ireo dia tsy misy fanatitra no ny ota intsony. Izany hoe ireo karazana fanatitra rehetra voatanisa eto na fanatitra hoanina na fanatitra inona dia efa notanterany Jesosy Kristy indray mandeha tamin'ny nanaterany niterany teo amin'ny hazo fijaliana. Fampianarany demonia no ilazany soratra masina ny fampianarana
mampifady hanina, fampianarana demonia, ny fampianarana mampifady hanina. Timoty voalohany toko faefatra, Timoty voalohany toko faefatra, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Timoty voalohany toko faefatra, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina, ampianaran'i Jesosy fa ny fanahy ny laza marina fa amin'ny andro aoriana dia hihemotra ny finoana ny sasany, hihemotra ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-pelatsian'ny mpilazanainga ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretana izay mandrara tsy hanambady ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala marina mba ho raisina ny fisaorana fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony lavina raha raisina ny fisaorana satria hamasiny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha nohevitra ny rahalahy ny amin'izany zavatra izany ianao dia mpanompo tsara any Kristy Jesosy dia izay no miteny finoana sy fampianarana tsara izay efa narahao. Kristy ho farany lalàna, ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Romanina toko fahafolo ny andiny faefatra, Romanina toko fahafolo ny andiny faefatra. Kristy no farany lalàna, ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Romanina toko fahafolo ny andiny faefatra, ny anaran'i Jesosy fa Kristy no farany lalàna, ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Ireo karazana fanatitra samihafa raha tena tao amin'ny testamenta taloha na inona karazana dia fanatitra noho ny lalàna na avy amin'ny lalàna natao araka ny lalàna ka na ny sabata aza dia lalàna. Dia rehefa tonga Kristy dia mifarana hatreo ny asan'ny lalàna, mifarana hatreo ny herin'ny lalàna. Voalaza zany amin'ny Romanina toko fahavalo, anaran'i Jesosy. Romanina toko fahavalo ny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ao amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna fanahinaina no afaka ahita amin'ny lalàna fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna, satria ny lofo nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamizina naneraka ny zanany na nanerika ny lofota sy ny amin'ny ota ka nanerika ny ota tao amin'ny lofo mba hahatanteraka ny famarinana ilay lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny lofo fa araka ny fanahy. Izany hoe Jesosy Kristy no nanatanteraka ny zavatra rehetra, ny marina rehetra no lazay ny lalàna, ny marina rehetra no tanozay ny lalàna zay tsy maintsy haraitsika antsipiriana. Sady Jesosy zany no Mateo toko fahadimy izay disony anankiray amin'izy rehetra io dia dison'izy rehetra. Izy no nahatanteraka, izy no afaka mahatanteraka izay voalaza ny lalàna io, tsy misy na dia ray azy. Ary fantatr'Andriamanitra fa tsy misy mahatanteraka an'io ny olona rehetra dia naneraka an'i Jesosy Kristy zanany izy. Jesosy Kristy no nahatanteraka izay voalaza ny lalàna. Zay no dikany teny teo hoe fa Kristy no farany lalàna, ny famarinana ho an'izay rehetra mino. Tsy izay rehetra mitanjona ny lalàna zany no hamarinana, fa izay mino Jesosy Kristy efa nahatanteraka ny lalàna sy mitanjona ny lalàna koa antsika no hamarinana Andriamanitra. Manao lalàna ho ambony noho ny famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy. Azo mametraka ny lalàna ho ambony noho ny famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy. Hoy ny voalaza ny Galatiana toko faharoa ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Galatiana toko faharoa ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Izao ny voalaza ny Paolo. Galatiana toko faharoa ny andiny enina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy.
nefa no fantatsika fa tsy hamarina amin'ny asan-tanàna ny olona fa amin'ny finoana Jesosy Kristy dia ino Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarina amin'ny finoana Kristy fa tsy amin'ny asan-tanàna satria tsy misy nofo hamarina amin'ny asan-tanàna. Io no ilazany Paoly ny amin'ny fambonian'ny famonjena vita Jesosy Kristy noho ny fahamarinana avy amin'ny lalàna. Tsy mahavonjy azy ny lalàna raha ny fanambaran'ny epistile Hebreo. Hebreo 7. Hebreo 7 indimy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy fahafoanana ny didiny aloha. Fa misy fahafoanana ny didiny aloha noho ny halemeny sy ny tsy fanasoavana. Fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona. Ary misy kosa fampidirana fanantenana tsaratsara koa izay anatonantsika n'Andriamanitra. Misy fahalemena, misy fahafoanana ny didiny aloha noho ny halemeny, izany hoe tsy mitondra famonjena ho an'ny mpanota ny lalàna fa ny nanameka azy no natao satria mirakitra n'izany famarinana izany koa ny lalàna. Mirakitra ny famarinana ny lalàna fa tsy mahay manamarina antsika izy fa ny manoto no mpanota antsika. Ary misakana antsika amin'ny karazana ota samihafa, azo mangalatra, azo manjagajanga, azo manao izao. Izany no asan'ny lalàna. Ho hita ao amin'ny finoana isika, ho hita ao aminy, ao amin'ny Jesosy, amin'ny finoana isika fa tsy amin'ny famarinantsika izay avy amin'ny lalàna. Filipiana 4. Filipiana 4 ny 5. Filipiana 4 ny 5 ka faharoambinifolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoana any Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Ao amin'ny Jesosy no ahitanantsika amin'ny alalan'ny finoantsika no ahitanantsika ao Jesosy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Misy fampianarana hafahafa faharoa resaina eto. Ny fampianarana hafahafa faharoa dia ny fivarotany Esau ny fizokiny. Fivarotany Esau ny fizokiny. Hebreo 12. Hebreo 12. Ny 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Miezany mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pamasinana dia tsy hahita ny tompo. Ary mitandrema tsara fandrao hisy ara fahasoavan'Andriamanitra, fandrao misy fakamanidiny tsimoka hampikorotana ka ho voaloto no mama, fandrao misy mijangajanga na olona tsy manaja ny masina. Dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiny hahazoany hanina indray lava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tandova ny fitahina izy dia nolavina fa tsy nahita izay hibebany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy. Fampianarana hafahafa resahin'ny epistile Hebreo ny amin'ny fitiavana hanina nataony Esau. Namidiny ny fizokiny mba ahazoany hanina indray lava. Fantatsika tsara nefa fa izany fizokina zay dia zava-maso fa lahy matoa teo amin'ny Israely dia voatokana ho an'i Jehova. Voatokana ho an'i Jehova ny lahy matoa teo amin'ny Israely. Izao no voalaza ao amin'ny Exodus 7:12. Exodus 7:12.
voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao vao teny tamin'ny Mosesy tanana hoe amasiny hoany ny lahy matoa rehetra izay voaloteraka rehetra eo zanak'Israely na olona na biby fiompy ary ireny. Izany hoe Jehovah Andriamanitra mihitsy no mifidy ny lahy matoa teo amin'ny Israely rehetra ho azy ho fananana. Ka nahoana moa ny Jehovah Andriamanitra anao, ny fidianana Jehovah Andriamanitra anao ho fananana ho azy no hamidinao hanina indray bava. Amidy hanina indray bava ny fizokiny. Ia, fampianarana, namana fampianarana iso zany raha ny fahitana azy eto amin'ny epistily Hebreo. Aza midy na atakalo hanina ny fanokanana mampiandry ianao na nokanana Andriamanitra anao sy ny fidianana ianao ho azy. Aza takalo hanina, aza takalo vola, aza takalo zavatra maro samihafa tombontsoa ety ambony tany ho atsika mpiandry. Aza takalo zavatra hafa fidianana Andriamanitra antsika. Raha mijery kontexta kely isika dia anaty epistily Hebreo efa nolazainy ray aman-dreny toy ny ekeo avokoa izy rehetra ao karaka ny fitiavana ny raharaha azo manodiny fiankatrano vahiny. Fa tamin'izany dia napetrahana anjely ny sasany nefa tsy fantatra dia notanysain'ny ray aman-dreny pastora teo ny andraisantsika an'ireo dia zao fitiavan-draharaha resaran'ny andimy voalohany to fahatelo ambin'ny folo. Fitiavan-draharaha resaran'ny kortiana voalohany to fahatelo ambin'ny folo ny ndimy voalohany ka hatrao fahatelo ambin'ny folo. Resanao ny amin'ny pejy fitiavana ny fomba entsika mitia ny hafa na mitia ny rahalantsika ataovy mitovy amin'ny fitiavana amin'ny Jesosy. Ny fitiavana amin'ny rahalanao dia ho masina izany. Tsy ampitovina amin'ny Jesosy ny rahalantsika fa ny fitiavantsika amin'ny rahalantsika raha tiantsika ho masina ampitovy eo fitiavanao amin'ny Jesosy dia ho masina. Fa rehefa vahiny hoy ny soratra masina fa tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompotany ray fanjakana ny olona masina amohona n'Andriamanitra. Vorazany ny Efesiana toko faharoa ny andiko fahasivy ambin'ny folo zany. Efesiana toko faharoa ny andiko fahasivy ambin'ny folo hoy Paolo milazan'izany. Ny anaran'i Jesosy koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompotany ray fanjakana ny olona masina sady ampona an'Andriamanitra natsangana teo ambony fanorenany apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ao aminy no rafetany rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masinao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka olona ho ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Inona no hafatra raisitsika amin'ny hoe fandraisam-bahiny toy ny efa miaraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika rehetra. Tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ka raha tonga vaviketo Ebenezera olona Venezuela i tsy mba vahiny sy mpivahiny izy fa tompotany ray fanjakana ny olona masina sady ampona n'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra rehetra marena zao tontolo zao dia tokony tsy olana aminy ny amin'ny fandraisam-bahiny, tsy olana aminy amin'ny fandraisam-bahiny fa na isika ivahiny tao ambony tany isika mpivahiny eto tsika ka hoy izany dia raiso arak'izay anambarana soratra masina azy tsy mba vahiny sy mpivahintsika fa efa miaraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa hovela ekary vita batisa dia mpikambana ilay ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mahagaga ny mahatonga ny kristianina tsy dia tena afaka amin'ny fanoana ny fiainana. Aina kristianina tsy afaka amin'ny fanoana ny fiainana. Misy hitataratra ao anatin'ny fiangonanao olona manana fa hitataratra ao olona tsy manana. Ka raha tena hoe manan-tanjona eo ho an'ny fanjakan'Andriamanitra tsika any fitoviana mandrakizay
manina no tsy mety zanak'Andriamanitra ny mifameno ny hafatra omenantsika dia hoe toy ny efa miaraka ny fanjakan'Andriamanitra isika rehetra atao mifampitondra araka n'izany mifototra mifatotra sy ampahoriny voalaza tokony any hoe mifatotra sy ampahoriny ka tokony mahatsapa miara mifatotra ny namantsika isika jobily fiainana kristiana rehefa voavototsika vita ny fanavotana jobily isanandro ny fiainantsika zany hoe fotoam-panafahana anantenanao efa olona afaka na ny namanao dia olona afaka zao tsara fantatsika fifanampiana ihany tokony ilain'ny kristianina fa tsy fampiasana ny namana na manana olona ampiasainao aza rehefa kristianina namanao ao an-tranonao ao dia tsy nanevozinao izy fa efa fotoana jobily fotoana ianantsika eto ambony tany olona fahafana isika afaka miolona ka raha ny fitondranao namanao ampiasainao ao amin'ny orinasanao no mitovitovy eo fampiasana olona am'izao tontolo izao sanatria fanadevozana dia tsy misehotsopy mba kristianina afaka atsika fa mifanampitsika fifanampiana no ilain'ny kristianina fa tsy dia ny fampiasana amin'ny namany loatra voaresaka teo ka ny fanambadiny aoka amboajaina ny fanambadiny aoka tsy voaloto ny fandrina fampijangajanга sy ny sisa dia samy koepon'Andriamanitra ny hasy ny amponana kristianina no resana amin'io ny hasy ny amponana kristianina ary ny hasy ny fiangonana ny hasy ny mahafiangonana ny ankonana fiangonana ny ankonantsika ka aza mitohina ny fanambadiana mifamaky manao zao fanambadiana zany ny ankonana masina zany ankonana zany ary io ny fiangonana voalohany ao anatin'izany fiangonana tokantrano zany no anamasiran'Andriamanitra ny fiainana ankonana voaresaka teo ny amin'ny fitiavam-bola ohatsy ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fandrarana ny fanaovana ny vola ho ambony noho ny aina ambony noho ny aina zay notian'Andriamanitra zay notiany misy tikanareo avoitsy menatsika voaresaka teo ny amin'ny mpitondro tsarofony amin'ny mpitondro anareo arao ny finoana sy ny sisa sy ny sisa tsarofony mpitondro anareo ny ray aman-dreninareo raha fantatsika fa ray aman-dreny reo mpitondranareo ampivio ray aman-dreny miteraka atsika reo mpitondranareo efa mora amitsika ary hahafalantsika ny manaja ny mpitondrantsika zany hoe raha fitinina ireto voalaza ao anatin'ny contexte kely reto dia zao ny famboleny etika ny famasinam-piainana no ampianarana atsika aizatsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ho fiainantsika mihitsy ireo voalaza ny didin'Andriamanitra na voarahana ny didin'Andriamanitra reo dia tsy tahaka ny didy intsony no hiainantsika azy rehefa ho anatsika ny fanay masina fa hiainantsika araka ny famasinam-piaina ampianarana ny fanay masinatsika ny fanahy mipetra ao anatintsika manamasina ny fiainantsika no anananatsika ny zavatra rehetra ny hafatry ny lohateny izao zaika izao no dia hoe Jesosy Kristy no tsy miova ombany sy anio ary mandrakizay ary satria Jesosy Kristy no tsy miova ombany sy anio ary mandrakizay ny finoanao zanak'Andriamanitra ianao zay fanampitoerana ao am' Jesosy Kristy ka tafaray aminy ianao raha tafaray am' Jesosy ianao dia tsy miova ombany sy anio ary mandrakizay koa ny firaisanao am' Jesosy iaraka mijaly aminy eto ianao iaraka mandray fizampetra eto ianao mandray fizampetra avy amin'Andriamanitra eto ianao fa izao ny fizampetra nanaraka am' Jesosy fianaranao atsika ka rehefa tapitra ny fotoana iainantsika eto mandalo karazana fizampetra samihafa dia zao handray ny satroboninahitra fiainana izay tokona zay tompotena izay dia azy antovany fanjakan'Andriamanitra misy kristiana anankiray aza hoe avy ny fotoana
fotoana anankiray zay hanitsaka zany lanitra zany nitomby hanitsaka ny lanitra fiainana mandrakizay ka tsy hosaritsary mitsony tsy hosaritsary mitsony amin'ny ankohon'Andriamanitra etombony tany amin'ny fahoriana maro samihafa dia mbola karazana ohatra sarisary andika fa raha zay ho tantanan'Andriamanitra ao tantanana fanay masina ao miakatra ny zanak'otra ao rehefa fanjakan'Andriamanitra dia tsy hosaritsary mitsony fa anitsaka ny lanitra ampiara-maina amin'Andriamanitra mandrakizay. Voninahitra nefa n'Andriamanitra raisy zanaka ny fanay masina izay mpahazatra amin'ny tamontrina ny mandrakizay. Itsangana da raisy ny fitadiana. Ifasoafan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana fanay masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao no mandrakizay. Amen.
Radio Teny Fiainana FM 91.2.
izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andiny 7:20 hatramin'ny 9:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 180 teboka MHz izany.